Tandindona sa tena izy, tandindona sa tena izy. Zay ny loha hevitra irahantsika amin'tinika amin'ny andro ty manasanao mba haritra hatramin'ny farany. Tafahoana indray sika amin'izao anio izao ka dia mifampiarahaba samy natory nahazo hery, nahazo fahasalamana. Mino aho fa ao anatina fahasalamana tanteraka ianao raha toa ka marisarisa ny tompony anomeanao ny hery sy ny fahasalamana rehetra. Tononona amina mandrakariva ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao. Dia ary araka ivavaka isika raha nomboka izao dinika izao. Andriamanitra rainay io. Misotranao izahay noho ny famondramponao izay tsy nalandritra anay. Tafahoana indray izay miaraka aminao, andinika ny teninao, koa mangataka izay mba havelanao ny ilokay, mangataka izay mba ho diovinao izahay, ary aoka ny fanenao masina no ampitoerinao atemponay, andraisanay tsara izany teninao izany. Izany no hitahitam-poninay tononona ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Tandindona sa tena izy. Androany no ho resantsika ny mikasika amin'ny andinina atao tadidina satria izy io anisan'ny toko sy andinina anankiray izay miteraka fifanoherana betsaka. Na eny fa na dia ireo manam-pahaizana aza dia betsaka no tsy mbola miombon-kevitra amin'izay toy zavatra tiany Paoly ho resahana. Kanefa tiako ny ilaza amintsika ry mpiara-midinika namana fa ny epistilin'i Paoly mihitsy no mitondra fampafantarana mikasika izay no heverina ho hery miasa mangina mitondra fisarahana teo amin'ny jio sy ny jentilisa atao anatin'ny fiangonana. Ny bokin'ny Paoly zany no manazava reto zavatra maizimaizina ireny ka miteraka ady hevitra. Ao amin'ny Kolosiana 2 ka ny 9:40 ilay andinina atao tadidina dia mitanisy Paoly ny fomba ampanao jiosy izay mbola tohizana sasany izay efa tonga kristianina. Mbola tohizana sasany hoy izy manao hoe ko aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voaloam-bolana na ny sabata. Efa nandray an'i Kristy kanefa dia mbola miazona manohy an'ilay fomba fanao izay efa foana teo amin'ny fijaliana. Inona moa no tiany Paoly ho resahana mikasika an'izany? Raha miteny izy manao hoe koa dia teteny Paoly hoe maneho ny fisintonan'ny heviny ny feno izay efa voalaza meloa Paoly. Izany hoe talohan'izay dia efa nolavo fa tsy maintsy anaovana nolavon'ny Paoly tsy maintsy anaovana famorana satria ny fivampo no tena zava-dehibe teo anatrehan'ny Paoly. Nisy efa nolavon'ny Paoly efa nodiniantsika izany teo aloha. Fa eto Paoly dia ozy hoe aza vela hisy tsara anareo amin'ny fihinana na ny fisotro. Ilay fihinana sy fisotro dia manondro ny fanatitra hoanina, ny fanatitra hanina sy ny sotroina izay nentin'ny Israelita tao amin'ny tempoly. Niteraka ady hevitra mbola atao ve hoanina ve sa tsy hoanina, sotroina ve sa tsy sotroina. Resahana ihany koa momba ny andro firavoravoana, ny voaloam-bolana na ny sabata. Izay fantatsika tsara fa ilay zany toy zavatra izany dia araka ny fandamina tamin'ny andron'ny lalàn'i Mosesy zany, ao anatin'izany ny sabata seremoniely izay rehefa tonga Jesosy dia tsy nisy tsy nanan-danja intsony mikasika ny amin'izany. Dia izay no nahatonga ny Paoly ilaza manao hoe aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tena ny dian'i Kristy. Izany hoe ireny andro firavoravoana ireny zany, ireo fanatitra nentina tamin'izany dia manondro ny asan'i Kristy. Kristy no fahatanterahana zany rehetrarehetra izany. Ka raha miresaka tsika amin'ilay sabata eto dia tsy ilay sabata ny andro fafito akory izay nomena tao, izay naorina tao Edena talohan'ny idiran'ny ota. Ilay nisoratana teo amin'ny tendrombohitra Sinay ka tafiditra anatin'ny didy folon'Andriamanitra. Tsy ilay sabata ny andro fafito akory no resana eto fa ilay sabata seremoniely tamin'ny andron'i Mosesy. Ary izay mahatonga hoe tandindona sa tena izy. Tandindona izy ireo raha mbola tsy tonga Jesosy. Fa tena izy kosa rehefa eo Jesosy. Jesosy no fahatanterahana zany rehetrarehetra zany. Ary eo amin'ny ambany eo amin'ny 9:40 dia milaza Paoly aza mety ho fitahana
tsy azahoana ro ny loka noho ny fanindretena hitrahitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo teny fanta amin'ny zavatra efa hitany sady fiain'ny fiavonavona noho ny fisiany nofony fisainany nofony mitanisako eto Paoly zavatra tokony tandremana satria no tenen'i Jesosy mafy ny fanentretena fiain'ny fiatsaram-belatsiany talim-potona fivavahana tamin'izany fotoana izany ao amin'ny Matteo 9:1, 15, 17, 5:1 dia no tenen'i Jesosy mafy ny fiatsaram-belatsia ny fanentretena ao anatina fiatsaram-belatsia. Dia mpiara-midinika namana tia hitarika antsika Paoly fa tanteraka ao amin'i Jesosy ireo tandindona maro samihafa. Noho izany dia hoy izy hoe ko aza velisy tsara nareo ny amin'ny fihinana. Teraka ady-hevitra foana zay efa momba ny fihinana aza asiana ady-hevitra intsony le fihinanana le zanaterina tamin'ny fanatitra teo amin'ny fanaovana sorona teo amin'ny anatin'ny fanampaha-pivavahana no resahan'ny Paoly eto fa tsy le fandaminana momba ny tany voalaza amin'ny bokin'ny Levitikosy. Ary hitantsika ihany koa aza velisy tsara nareo ny voaloham-bolana ny sabata ny andro firavoravoana tanteraka teo amin'ny Jesosy avokoa. Ohatra ny andro firavoravoan'ny Paska maty Jesosy Paska ho antsika. Fantatsika tsara fa ny Pentekosta dia tanteraka teo amin'ny Jesosy satria Jesosy no voaloham-bokatra ho antsika tsiraray avy. Ry mpiara-midinika namana, androany dia tia hitarika antsika manao hoe andeha hiverina eo amin'ny Jesosy isika ilay tena izy. Jesosy no mpamonjy no tompo mpamonjy antsika. Ka dia Andriamanitra anie hitantsika tsiraray avy. Ka raha mipetraka ny fantany hoe tandindona sa tena izy raha ny lalàn'i Mosesy sy lalàn'ny seremoniely tandindony Jesosy le asa nataon'i Jesosy reny rehetrarehetra reny. Fa rehefa tonga Jesosy ilay tena izy dia tsy nanan-danja intsony ireny rehetrarehetra reny, ny fihinana, ny fisotro, ny voaloham-bolana, ny andro firavoravoana ary ireo sabata seremoniely, ireo rehetrarehetra reo dia tsisy lanja intsony rehefa tonga Jesosy. Andriamanitra ny mianao ny fahendrena atakaranao zay tiany tompo lazaina amin'ity androany ity. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io, indray tokoa tena miteraka ady-hevitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nosoratan'i Paoly io, kanefa mahatoko izahay fa ny fanahinao masina dia hitarika anay atakatra izay tianao ambara ka hatonga anay hifikitra fa ianao ny tena izy. Tanteraka teo amin'ny asanao ireo rehetra ireo ka tsy manana ny lanjany intsony amin'izao andro ivelomana izao. Jesosy no tomponay, izy no mpamonjy anay, koa aoka izy no fikirinay amin'ity androany ity. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, mitahiny tsiraray avy anaran'i Jesosy. Amen.